Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Koa fantatry ny taranak'Israely rehetra fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho Tompo sy Kristy. Amen. Ivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao. Mbola faly miankohaka amin'ny mpanajana tanteraka eo anatrehany voninahitra ao zahay, mba hiarahabanao, hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria sahaza ny fahamasinanao sy ny fahalehibiazanao izany. Ianao tokoa mantsy no ilay tompon'ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Ianao ilay Andriamanitra mahery sy mahagaga, ary ianao ihany koa ilay manana ny fahefana feno hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Misaotra betsaka tompo malala, fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia tsy mba nataonao diso anjara izay fa mbola afaka miatrika indray izao fitombavaka masina miaraka aminao izao. Mbola afaka koa andre ny afatrao hanavaozanao ny fiainanay satria ny teninao tokoa mantso tompo malala no fanilo manazava ny dianay. Ny teninao no mampahery anay, mitondra tanjaka ho anay. Ny teninao no tokonay ary fanantenanay ihany koa. Mba ahafahanay mandray tsara amin'ny fitiavana izany teninao izany dia mangataka aminao zay tompo, mba dioviny amin'ny rasonao izay mba hadio tanteraka, ary toa mba velao ny fanahy masinao amin'ny menonay tsirairay avy izay vory eto, mba ahafahan'ny fanahy masinao miasa mahery ao anatinay, hanova ny foa mampananay, ahafahanay mandray tsara ny teninao, hitahiry izany ary ampiatra izany eo amin'ny fiainanay, ary koa ampaherezana izy rehetra manodidina anay. Dia mitenena Jesosy efa vonona izay iaino sy ankatony afatrao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra tompo mangatahana izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana amin'ity maraina ity dia izay hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany ny 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Raha mitovy ny baibolitsika dia ao amin'ny page 170 amin'ny testamenta vaovao. Hovakiana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Fa Kristy tsy naniraka ianao batisa fa hitory ny filazantsara sy amin'ny teny fahendrena fandraho foana ny azo fijalian'i Kristy. Fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, ary herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Amen. Izany andinitsoratra masina izany no angalantsika indray fampaherezana amin'ity maraina ity. Voalaza eo amin'ny 9:20 fa ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very tokoa, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa inona moa zany ny azo fijaliana? Eo amin'ny 7:20 ry havana dia manamarina i Paoly apôstôly fa Jesosy Kristy ho izy tsy naniraka ianao batisa, fa kosa hitory ny filazantsara, ary izy tamin'ny fahendrena fandraho ho foana ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Raha eo anatrehan'ny olona tokoa mantsy dia toa fahadalana mihitsy ny azo fijaliana satria betsaka ny olona manankina sy miteny hoe raha zanak'Andriamanitra marina Jesosy, nahoana izy no maty teo, ary aiza izay Andriamanitra mamonjy azy eo? Raha miaraka amin'ny marina Andriamanitra, maninona izy no tsy midina teo? Amin'izay izay mino azy. Laza ihany koa izy ny tena no mpaminany sy sitrak'Andriamanitra, kanefa ny fiainany aza toa tsy zarizary akory. Tsy homendrika elohana ve izy? Izao anefa ry havana. Fahadalana amin'izay ho very zany, fa kosa herin'Andriamanitra ho antsika izay ho vonjena. Fa nahoana moa zany no maherin'Andriamanitra azy? Ny tompo ry havana, raha hamonjy izao tontolo izao, zany hoe isika zany, dia tsy nisy fomba hafa nataony mba hamonjena antsika, mba azahoantsika mandova ny fiainana mandrakizay, raha toa ka tsy maty teo ambony azo fijaliana Jesosy, mba hisolo vonantsika mpanota rehetrarehetra, zany hoe
ny herin'Andriamanitra izany no nafany nanolotra an' Jesosy Kristy ilay zanan'lahy tokana mba ho faty teo ambony hazo fijaliana isolovoina antsika mpanota rehetrarehetra mba hahafahany manamarina antsika mba hahazahoantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Zany hoe ny hazo fijaliana zany no fanavotana antsika tsirairay avy. Ny hazo fijaliana dia mampiseho ny herin'Andriamanitra, ny fahamarinany sy ny fitiavan'Andriamanitra antsika ihany koa. Ao amin'ny Salamo 4:20 ny 1:10 dia manambara ny zavatra miseho teo amin'ny hazo fijaliana ny mpanao salamo hoe miaona ny famindram-po sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Inona ary no tiaka hambara amin'izany ry havana? Ny fahamarinana tokoa mantsy dia tsy maintsy manameloka izay meloka rehetrarehetra ary manamarina ihany koa ny olo-marina rehetrarehetra ihany koa. Fa ny famindram-po kosa amin'ny maha-famindram-po azy dia tia mandefitra ary tia mamindra fo mandrakariva ihany koa, elina dia ny olona meloka azy. Zany hoe teo ambony hazo fijaliana zany no niaona ny fahamarinana sy ny famindram-pon'Andriamanitra. Ka ny fahamarinan'Andriamanitra nameloka ny fahotantsika, kanefa kosa ny famindram-pony namela ny helokontsika ka dia nomeny ny zanan'lahy tokana mba ho faty teo ambony hazo fijaliana isolovoinantsika mpanota rehetra mba hahazahoantsika famonjena. Ko raha misy olona izany ry havana maniry mitady famonjena kanefa izy tsy mila sy tsy miraharaha ny hazo fijaliana akory, tsy miraharaha ny Jesosy Kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana akory, zany hoe ny fahamarinana ny tenany, ny fahamarinana ny asa izay ataony no katsahiny, kanefa tsy fantany fa izy anie dia ilay olo-meloka tanteraka. Tsarovy ry havana fa ninona zavatra tsara be lehibe ataontsika dia zava-pony zany raha toa ka manao tsinotsinona ny hazo fijaliana isika, satria io hazo fijaliana io no nentin'Andriamanitra namonjena antsika. Teo amin'io hazo fijaliana io no maty Jesosy mba hamonjy antsika. Noho izany dia tokony eo apototry ny hazo fijaliana isika no hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro. Ary zany anie nahatonga ny Paoly apôstôly niteny hoe tsy misy famonjena hafa ary tsy misy anarana hafa koa hamonjena ny olona afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy tompo irery ihany. Ka na dia fahadalana ho an'ny olona aza ny hazo fijaliana dia tsarovy foana ry havana fa teo amin'io hazo fijaliana io teo Jesosy no maty mba hamonjy azy ianao. Ao koa ireo milaza ny tena ny olo-kendry dia ny mpanora-dalàna zany, ny mpiady hevitra amin'izao tontolo izao koa izany. Ireo rehetra ireo dia diso hevitra tanteraka satria mihevitra izy ireo fa ny herin'ny tenany ny fahaizany dia ampy tsara zahoany famonjena. Noeverin'ny olona ihany koa fa fahadalàna ny torinany hazo fijaliana ary zany no antony nanenjehana ny kristianina fahiny, satria raha vakitsika ny eo ambanimbany eo amin'ny 2:20 dia voalaza fa ny jiosy mila famantarana. Ka rehefa tonga Jesosy Kristy dia tsy nety nino azy izy ka dia nombohiny teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Ny jentilisa kosa indray nitady fahendrena ka niady hevitra sy niady saina tamin'ny alalan'ny fahendren'olombelona. Fa izay kosa hoy Paoly mitory an Jesosy Kristy vao omby teo ambony hazo fijaliana izay. Ko na fahadalàna ho an jiosy izany na fahendrena ho an jentilisa ihany koa dia isika izay vao antson'Andriamanitra kosa dia ny herin'Andriamanitra hatrany hatrany no hamonjena antsika rehetrarehetra. Raha ny marina izany ry havana dia azo lazaina mihitsy hoe Jesosy Kristy vao omby teo amin'ny hazo fijaliana, filazantsara notoriany Paoly no andry lehibe ny famonjena. Noho izany dia aoka isika mpitory ny filazantsara tsy hamindra izany andry izany amin'ny toerana izay tokony hametrahana azy, fa manjary ny fanasitranana, ny fahazahoana vola man-karena, ny fahazahoana valim-bavaka maro isan-karazany indray no voatory voalohany. Ka raha tsy mahazo izay zavatra angatahantsika isika dia manjary mitady zany any amin'ny toerana-kafa indray. Tsy izany anefa ry havana fa tsy maintsy Jesosy Kristy vao omby teo ambony hazo fijaliana no nitoriana voalohany. Izy lay niaritra ny fampahoriana mafy indrindra teo ambony hazo fijaliana ka vaky ny hitaraina tamin'ny rainy hoe ray raha azonao atao re dia mba hisory amiko ity kapoaka ity. Saingy tsy niesorin'Andriamanitra ray izany satria ny hazo fijaliana ihany mantsy no herin'Andriamanitra hamonjena antsika tsirairay avy. Aza dino ry havana
fa ny azo fijaliana dia manambara fa tena masina loatra Andriamanitra ka dia mankahala ota tanteraka. Manambara ihany koa ny azo fijaliana ny fitiavan Jesosy Kristy antsika, satria nafony mihitsy anie ny aino faty teo ambony azo fijaliana toy izay isika no very mandrakizay any amin'ny elo. Koa tandremo isika tandremo sao diso hevitra ka ilaza fa ny soa vitantsika be dia be, ny herintsika, ny fahaizantsika no mahavonjy atsika, tsy ariavana, tsy mahavonjy izany raha mbola miaina ao anatin'ny ota isika. Tsy misy afa-tsy ny finoantsika ihany fa ny solo eloka atsika teo ambony azo fijaliana Jesosy. Tsy misy afa-tsy ny fananantsika an Jesosy Kristy ao anatsika ihany koa no mahavonjy atsika ariavana. Izany hoe ny fitiavan Jesosy Kristy, ny herin'Andriamanitra no famonjena ho an'izay rehetra mino ny azo fijaliana. Amen. Ivavaka isika. Faly sy rafy tanteraka tokoa zay ry Tompo malala, satria tsy mba nafeninao anay ny zava-miafy ny famonjena anay dia ny azo fijaliana izany, izay nanombohana anao Jesosy Kristy ary nafatesanao koa mba hamonjena anay mpanota rehetra. Makasitraka indrindra Tompo noho ny herim-pitiavanao ka nampahiratanao no asom-panahinay, satria fantatrao tokoa mianjanja eo anatrehanao fa be lehibe aminay tokoa no mitondra tena ho adala ka manao tsimotsimona ny azo fijaliana Jesosy Kristy io. Tsy tsapanay mihitsy Tompo, fa na dia nitondranao no mangidy indrindra aza teo amin'ny azo fijaliana io, kanefa no ny herin'Andriamanitra te hamonjy anay rehetra dia tsy maintsy miaritra teo ianao Jesosy malala. Menatra sy mangahy ahy izay dia Tompo eo anatrehan'izany. Menatra sy mangahy ahy satria tsy mba ny raharaha sy nanao tsinotsinona ary toa nanao tsinotsinona ny azo fijalianao izay namonjenao sy nanavotanao anay. Be lehibe ihany koa zahay no mbola diso hevitra ka mihevitra fa ny herinay, ny fahaizanay no azahoanay famonjena. Koa eo anatrehan'izany fahadisoana be lehibe izany Jesosy dia mangataka famindram-po sy famelan-keloka tanteraka aminao izahay, hifona sy hibebaka eo am-pototry ny azo fijalianao isanandro isanandro. Mangataka ihany koa izay Tompo, aoka reny fanahy masinao mba hiasa mahery ao anatinay, hanitsy ny hevi-disonay koa ampitombo ny finoanay Jesosy malalo, fa tsy misy afa-tsy ny fitiavanao Jesosy Kristy irery ihany, tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra irery ihany no famonjena ho anay rehetra izay mino ny azo fijaliana. Misaotra betsaka Tompo satria tena tianay ianao ary ny famindramponao tokoa Tompo no namelanao ny elokay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay zanakao lahatokana nafona ho faty teo ambony azo fijaliana mba hisolovonanay mpanota rehetra, mba azahoanay mandova ny fanjakanao. Amen. Raiso ny tondranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ny Tompo ane anintsy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'ny Kristy. Izy ane hiaro anareo amin'ny ratsy rehetra, hiaro ny fanahy inareo ihany koa, mba tsy ho tratran'ny hevi-diso ny Satana ianareo. Izy ihany koa hiaro anareo na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Haleluia.